Fa manoloana izay lafy ny fitaterana izay trano dia nambarany vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa na ny VOMZM fa nisy tamin'ireo mpitatitra mpikambana ao amin'ny UCTU no nanao ankasiparana ireo fiara sasany izay mitatitra olona tamin'ity androany ity indrindra fa niteny amin'ny faritra Ankatsoiny. Amin'ny fitokonana ny fitaterana zany dia eto aloha zany dia marina manokana fa ny CTU no tokona fa tsy ny CTS. Ary ny CTU raha tokona dia tokony tsy gafy ny tomobilan'olona zay mandeha ny andalana eny rehetrarehetra. Raha nisy ny antso tany Ankatso tena ny antso ny mpianatra be da be nanatrika teny ny tenako voazao tonga hitanareo zao dia zao zava-nisy nandeha tany ny tenanay dia aty ambany aty Tsiadana no misakana tomobila ny receveur sy ny chauffeur ny 119 frères ny mpiasa ny CTI zany tsy teny 119 frères fa be da be zotra makany Ankatso ici CTI dia reo daholo zany no tokony aty ambany aty tadigafa ny tomobilin'olona. Eto aloha zany dia maneho fisaorana manokana ny zareo polisy ny FIPA sy ny gendarme Fort du Sene. Raha nahita zay zavatra zay zareo tonga teny ny tenako namany olona avy hatrany mihitsy ary nandray fepetra tsy ny andro baiko tatsy na baiko taroa dia isorana manokana ny zareo avy ao amin'ny polisy FIPA zay zavatra zay sy gendarme Fort du Sene. Faharoa manaraka an'izay iresaka ihany tsika momba n'ilay sarandalana moa efajato. Ny antony tokonan'ilay CTI mampiakatra an'ilay frais efajato ariary zareo. Nefa ilay frais efajato ariary efa hita mihitsy aloha fa tsy zaka amin'ny vahoaka ary be da be ihany tsy mandeha amin'ilay efajato ariary. Zao nefa dia isorana fa be da be ny taxi be miasa tsy manaraka an'izay baiko napetraka président ny CTU ary manao frais reny mba entanina mihitsy hoe tsy hampiakatra frais efajato satria tsy manaraka an'ilay baikony zareo tsony fa baiko avy ety amin'ny vondron'olona miaro zo mpanjifa sy ny fiara-miasa amin'ny CTS dia mba hangatany 300 ariary daholo reny frais reny tomobile zay tsy mametaka plaque miasa eto andreny vohitra rehetra reny.